Jean Zakaratsietson fahasalamana Fahasalamanao ny miaraka ny vahintsika rehetrarehetra. Hery fahasalamana Salama tompoko. Francine fahasalamana Fahasalamana raha. Erika fahasalamana Fahasalamana tompoko tsara fa misaotra. misaotra anareo indrindra mamaly fanontaniana ho an'ny mifaly croissance.com. Ianao moa namorona ny fikambanana hoe FMI malagasy afaka fitipitininao fofoy ampijery sy mpiainy ve fikambananao? Fikambanana FMI malagasy io dia Aitiandava izy ny fiantsoana azy association loi 1901. Dikan'le FMI malagasy dia fahefa mividy izao no takin'ny malagasy. Zay ny lohevitra, zay ny fotohevitra itoanan'ny FMI malagasy dia zay no entinay mamoy ny association anay. Ny natonga n'io FMI malagasy mantsy dia tsotra izay dia miteny hoe mitondra vahaolana ho an'ny fahantrana ny Madagasikara. Alohan'ny afahanay miteny hoe hitondra vahaolana zay dia tsy maintsy fantatra hoe avy aiza aloha le olana, zany hoe avy aiza aloha ny fahantrana. Fa raha tsy fantatra hoe inona natonga amin'ny fahantrana, tsy afaka mihitsy hilaza hoe za manana ny vahaolana ny fahantrana. Ny natonga amin'ny fahantrana ny Madagasikara dia zavatra ray sy tokana ihany, dia ny dévaluation ny vola gasy na ny fienan'ny santam-bola malagasy nisy hatramin'izay. Ohatra tsotra no omena, raha ohatra androany ahena zato isan-jato ny vola malagasy, androany izy tsika miteny zao ataontsika FMG fa io moa fa mahavatana ny olona ihany 15 000 francs FMG io ny 1 euro zao androany, raha mihena atsasany, raha mihena zato isan-jato ny andrato androany ny vola malagasy dia mifotsika rapitso maraina ny ray euro tsy 15 000 francs malagasy fa lasa 30 000 francs malagasy. Mazava ho azy amin'izay fotoana zay fa ny zavatra farana rehetra vanivelany ao anatin'ny 420 ora monja dia hiakatra avoroeny, zany hoe lasa mihena atsasany ny fahefa-mividy malagasy ao anatin'ny 420 ora monja. Zavatra efa nisy io tamin'ny 4 ka amin'ny andron'ny Andriamatora Valomanana, nisy io tao anatin'ny weekend ray tamin'ny volana mai 2004 ny ena zato isan-jato ny vola malagasy tsaroko tsara misy tamin'izay nividy ciment 60 000 francs ny saka ciment zoma 120 000 francs izy ny alatsinainy. Raha toizana le ohatra rapitso indray hoe mbola ahena atsika zato isan-jato indray ny vola malagasy dia mifotsika raha fakapitso maraina ny 1 euro androany 15 000 francs malagasy, rapitso maraina izy 30 000 francs, raha fakapitso maraina izy lasa 60 000 francs. Diky zay fa ny vidiny rehetrarehetra zay nitombo avoroeny rapitso mbola hitombo avoroeny ndray izy raha fakapitso maraina, zany hoe lasantsy ohatra 18 000 francs androany lasa 36 000 rapitso, lasa 72 000 raha fakapitso maraina. Ajanony eo le ohatra. Raha izay fotsiny no jerena dia zato isan-jatony dévaluation na fienan'ny santam-bola malagasy miampy zato isan-jatony dia ohatrany zaraina efatra ny vola miditra amin'ny malagasy tsirairay. Zay fotsiny zany dia efa ajany eo le ohatra dia antanina ny tsirairay amintsika hoe raha vola miditra amintsika zaraina efatra mbola afaka mandofa trano ve tsika, mbola afaka mividy sakafo viditsika ve tsika, afaka mitsapo tena ve tsika, dia hitentsika hoe tsy possible zany tsy afaka anao an'izay. Kanefany ny fienan'ny santam-bola malagasy na ny dévaluation vola malagasy tsy zay zato isan-jato miampy zato isan-jato zay fa 504 isan-jato na 4500%. Izay no nahatonga ny fahantrana, ary io fahantrana io dia tonga ho azy io satria mena ny santam-bola malagasy. Dikan'izany na mahay mpitondra na tsy mahay, na mangalatra mpitondra na tsy mangalatra, na misy kolokolo na tsy misy kolokolo, rehefa mena ny santam-bola malagasy dia miakatra amin'ny vidin'entana dia mahantra ny malagasy. Misy fanontaniana vitsivitsy ho apetraky hery miaraka amin'ny Francine sy Erika, alefa fanontaniana. Raha izay ara no ny olan'ny malagasy, inona ny vahaolana entin'ny FMI malagasy? Rehefa hita zany fa ny fienan'ny santam-bola malagasy no olana dia ny vahaolana entin'ny FMI malagasy dia hoe tsotra akarina ny santam-bola malagasy fa ny voalohany aloha mila foanana aloha ny flottement na io atao hoe mid na marché interbancaire de devise io. Foanana ny flottement apetraka ny fifanankarozana vola vahiny amin'ny tahatsy miovaovana ny système de taux de change fixe dia akarina indray mandeha zato isan-jatony ny vola malagasy. Ka raha akarina zato isan-jatony ny vola malagasy androany, rapitso dia rapitso maraina mifotsika miaina atsasany daholy ny vidin'entana rehetra ny an-tsena, ny entana afarana aty avelany. Izay ny vahaolana hoentinay ary io resaka fienam-bidin'entana io tonga dia ny malagasy 20 tapitrisa manana tombony amin'io ao anatin'ny ray andro monja. Zay ny vahaolana entin'ny FMI malagasy. Azafady tompoko. Ary raha foanana ny flottement na ny midy
tsy lasa miolon'olona irery ve sika zay a fantaniana apetraky ny olona foana fa ny tena marina tsy misy fiovanjavatra misy fiovanjavatra am'izao fotoana zao a vola miditra amitsika tonga de lasa ny midy efa tsy ampy io dia ny lalàna apetraky ny midy satria karazana tena lalàna mihitsy io apetran'io de eken'ny fanjakana malagasy zay ny tsy azonay ary zay ny toerinay hoe raha mitady vola vahiny eo amin'ny midy ka tsy misy manome fahafapo izy tsy maintsy ny fanjakana malagasy manome fahafapo azy raha zany ono menjera ny vola malagasy menjera ny sandamola malagasy zay no tsy ekena zay mahatonga anay hoe foany any io midy io fa tsisy ilana azy zavatra miova zany am'izay fotoana zay nge zavatra miova fotsiny de hoe ny volatsika ny devise kely mba azotsika amin'ny fandoana fandefasatsika famalotatsika entana ny velany tsy makany amin'ny midy intsony fa makaty amin'ny fanjakana am'izay fotoana zay fa tsy misy hoe miolon'olony tsika monsieur restitution zafady raha ohatra hoe ampiakarina zato isanjato zany tahany vola malagasy io manao ahoana ny momba an'ireo tantsapamokatra marina fanontanianao tonga de any amin'ny tantsapamokatra vary zao ny tonga de tonga an-tsaiko raha ohatra zany androany eo amin'ny 8000 francs ny kilo en vary lasa 4000 francs zany hoe miena zany a ohatrany hoe miena zany a ny vola miditra amin'ny tantsaha malagasy tsy tokony adino nefany satria ty zavatra iraisan'ny firenena malagasy a reo tantsaha reo rehefa hividy entana hafa noho ny vary satria vary nge vokariny fa rehefa amin'ny zavatra rehetra hafa izy mpanjifa ohatran'ny rehetrarehetra marina fa miena atsasany a mividin'ny vary amidiny fa kosa rehefa hividy menaka izy atsasabidiny ny lasatsy midina atsasabidiny raha mba te vidy telefônina izy afa-ty avelany miena atsasabidiny zany hoe ny zavatra tsy fan'ireo olona rehetrarehetrarehetra eo raha totsika hoe vary fotsiny vokarino a 7 ny zavatra ilaina amin'ny fiainany a midina atsasany raha zay faharoa ny olan'ireo tambanivohatra eo ankehitriny dia ny lalam-baritra zany hoe mamokatra izy fa ny olana tsisy mividy ny entana satria tsy manam-bola malagasy am'izay fotoana zay rehefa manana ampina fahefa-mividy malagasy misokatra ny lalam-baritry ny tambanivohatra izy am'izao fotoana zao be deaibe zao tsy mampiasa ohatra hoe ino moa ny engrais fiteny azy ny zezika satria lafo be am'izao fotoana zao satria ambony be ny latsadaja be ny vola malagasy am'izay fotoana zay a mividy ny zezika latsaka atsasany ko afaka mampiasa zezika izy zezibazaha de miakatra mivokatra de ny mpanjifa satria namena fahefa-mividy malagasy mitombo nefa ny olona mividy de lasa manam-bola kokoa ny tambanivohatra ary reo mpanondrana lavanilina na kafe tsy maty antoka ve zareo reo koa dia misy fanazavana toy izao koa marina fa raha jerena tahako zao hoe manana ohatra hoe ny lavanilina ohatra hoe tsy fantatro mba marina lizy fa manome ohatra drofotsina ohatra hoe ny lavanilina $30 en kilo rehefa atao ty hoe akarina zato ny vola malagasy dia le $30 raha taloha ohatra tsy haiko ny toany dollara fa raha ataotsika hoe euro raha atao hoe 30 € le izy a ataotsika 1 € fa lasa lavitra be le izy fa manjary manahirana koa mietrehitra azy raha 1 € zao no zavatra alefany amidiny any ivelany azahoany 15 000 androany ny 1 € rapito zany a 7500 sisa no azony de ohatrany hoe matiantoka izy fa tsy adinony koa nefany fa le 7500 ny fahefa-mividiny iny mitovy am'le fahefa-mividiny le 15 000 satria efa niena sasany daholo ny zavatra manodidina azy zavatra jifainy rehetrarehetra miena sasany koa faharoa zava-dehibe ary tsy tokony adinony reo mpanondrana entana any velany reo ty 1 € 15 000 tsika miteny androany volana marsa 2015 5 aza adino a fa ity euro ty tamin'ny 4 sy 4 efa 15 000 de manontany an'ireo mpanondrana entana hoe raha tam'izany nareo nanondrana 1 € nahazo 15 000 androany nareo manondrana 1 € 15 000 inona ny valeur an'io 15 000 nareo io androany tsisy dikany le 15 000 androany a raha oarina am'le 15 000 tamin'ny 4 sy 4 tsy misy dika satria niendanja ny vola malagasy a dia niakatra avo be ny entana ny tompotsy ho azony zany am'izay fotoana zay tsy matiantoka izy satria am'izay fotoana zay a manomboka androany ny 1 € 7500 fa le 7500 francs io 7500 francs misy dikany io tsy enatsony ny fahefa-mividy io 7500 io na afaka 10 taona azy donc mahazo avantage koa zany ny mpanondrana velany ary tsy ena ve ny isan'ny mpizahatany vahiny tonga any amintsika am'izany rehetrarehetra zany
de ohatran'izay ihany ko io ny fantany zao de raha dika de hoe raha misy vahiny tonga aloany mitondra 1 euro mahazo 15 000 izy raha pitro izy rehefa tonga 1 euro 7500 sisany hoazony ny tena jerevana izy tsy mahatiampy satria nahoana zavatra ao amitsika zavatra vidina ty avelany daholy zany hoe raha misy zavatra 1 euro taloha namidy 15 000 rehefa tonga izy a ho amidy 7500 iny ny volalohan'le vahiny zany 1 euro taloha 15 000 zao izy rehefa tonga izy mandoa 1 euro 7500 fa le zavatra azony mitovy zany hoe tsy mahatiampy izy zany karaha mbola afaka manontany anao ve tompotanina tompo ary moa ve tsy tarika fitombony fanafaranentana be deaibe avy any velany ve izany ary aiza anao hitantsika devidy am'izany zay a de fantanindra tonga ho azy zay satria nahoana amina toe-karena ataoko hoe normal de hoe rehefa manana fahefavidy ny olona de anafatra entana be deaibe le izy a tokony raisina de jerena izany ve nitranga am Madagasikara nafana mamana an'izay de hoe inona zava-misy a Madagasikara zava-misy a Madagasikara 7 isan-jatony ny olona miaina amin'ny $10 latsaka tsy tarika fanafaranentany le olo reo satria raha karina 100 isan-jatony vola malagasy reo olona 7 isan-jatony miaina amin'ny $10 latsaka reo vo iaina amin'ny $4 latsaka inona ny entana ho afarany am'izany zany hoe tsy maintsy isy akatra ny fanafaranentana anjarany fanjakana fotsiny tsy njara hoe zao ny devise ananako a de aiza ny priorité amin'ny toe-karena rehefa tanteraka ary zany fa efa nivindoan'ny malagasy zany dia vitan'izay ve sa inona ny toyiny izay a fepetra ray tsy misy ray isan-jatony fepetra tokony mbola raisiny fa hoy za hoe rehefa vity zay ny lakile tsy maintsy zay aloha no atao a raha jany a tsisy zavatra azo atao Madagasikara rehefa vity zay a de misy lazaiko hoe chantier ngeza be tsy maintsy tonga de etrehatsika de ny fampianarana satria nahoana rehefa raisinatsika hoe 20 tapitrisa 10 tapitrisa ny olona misoratra any amin'ny listim-pifidianana mibidiky zany raha ataony 20 tapitrisa analana 10 tapitrisa 12 tapitrisa zany ny ankizy latsaky ny 20 taona tokony any ampianarana am'izao fotoana zao firy nefa no mandeha mianatra firy nefa ny olona ny ankizy mianatra am'izao fotoana zao lazay ny ministère fampianarana farany teo hoe 9 tapitrisa midika zay zany raha 12 tapitrisa izy latsaky ny 20 taona 9 tapitrisa mianatra misy 9 tapitrisa zany ao tsy mianatra reo 9 tapitrisa mianatra ao firy mampianatra azy hita tam'ireny tabataba nisy ny ton framma reny hoe fa 7 alina ny mpampianatra alohan'ny ray aman-dreny ny karamany na ny framma de 3 alina ny fonctionnaire zany hoe ray hetsy zany ny isan'ny mpampianatra ao Madagasikara ray hetsy ny mpampianatra ampitahina amin'ny mpianatra 9 tapitrisa dikan'izany misy 9 zany ny ao amin'ny klasy anankiray de ny FMI malagasy miteny hoe tsy ekenay zany fa raha misy de misy tokony 30 no tokony hianatra ao amin'ny klasy ray dikan'izany ao anatin'ny 24 heures ao anatin'ny ray andro koa raha ny FMI malagasy ny ao amin'ny manana ny fitondrana manana ny fahefana manapa-kevitra ao anatin'ny 24 heures dia mitady mpampianatra ray hetsy zay 100 000 ampiana satria hozaraina rony ny lakilasy ary tsy zay ray hetsy zay fotsiny tedavina satria etsy an-daniny misy le 9 tapitrisa tsy mianatra mbola ilako mpampianatra 2 hetsy ny tena mara zany 3 hetsy ny mpampianatra ilaiko mahita an'izany ve tsika tsy ahitan'izany tsika marobe zany tsy ahitan'izany tsika ary nefany raha mpianatra andreo tsika mbola mila manao fampianarana moa manao trano fampianarana koa firy ny maçon ilaina am'izany am'izao fotoana zao a noho ny tsisy ny fahefamividy ny maçon ny électricien ny plombier chômeur ny taninambo tsy misy asa satria tsy misy fahefamividy tsika ao Madagasikara raha manana fahefamividy daholo tsika ao afaka manamboatra ny tranotsika fotsiny de efa tsy ampy ny maçon tsy ampy ny électricien zany efa mbola miteny hoe ny klasy fampianarana am'izao fotoana zao ilaiko atao avo eny mbola hitady électricien koa zany mbola hitady maçon mbola hitady plombier mety tsy ampy io tsika ny problema zany ny zay hoe ny tokony izy de tsika ny tokony hiteny hoe tsy ampy tsika fa tsy am'izao fotoana zao ny ankizy vitsikely miala any akatso reo no tsy manana asa fa hoe tsisy ny asa voroniny zany hoe zay zany le chantier voalohany any amin'ny fampianarana
dia efa misy relance économique zay satria nahoana misy asa fironona mpampianatra tsy ho hitantsika koa raha le raha etsy ara dia efa tsy hitatsika nefa zay le vokatry ny fahefa-mividy sy vokatry ny fampianarana hatramin'izay tsy namoaka mpampianatra amin'ny isa tokony ho izy mazava tompoko ay zany ahitana volan'izany rehetrarehetra zany monsieur Reception volanaovana an'izay a dia création monétaire ka raha nokoro création monétaire ve tsy ho lasa ohatran'ny Zimbabwe tsika hitondra brouette andeha etsy dia izay mihitsy no mila valy teny eto nety ny zavatra nataon'ny Zimbabwe hoe création monétaire no nataoko fa ny erreur nataon'ny Zimbabwe dia tsy nifoanany aloha le midy inona zavatra nitranga tany Zimbabwe nanao création monétaire izy dia ozy marché financier na ny midy hoe tsy mahatoky an'iny création monétaire iny zay dia tonga dia ny dévaluendrareo zato ny vola Zimbabwe any io midy zany tena olana be hoatsika dia nanao midy io tompoko dia nanao création monétaire vaovao ndray izy dia mbola dévalueny le midy ndray ny volan'ny sandam-bola Zimbabweanina zay na tonga le mandeha amin'ny brouette mandeha miantsena ny baguette par million ny dollar Zimbabweana ny vidina baguette ray itsika raha anao an'izay a Madagasikara tsy hanao ny erreur any Zimbabwe tsika ny ataontsika voalohany aloha zay nataoko hoe fepetra voalohany foanana aloha ny flottement na ny midy taux de change fixe no apetraka amin'ny Madagasikara akarina zato ny vola gasy fa rehefa voafoana ny midy anao création monétaire iza ny dévaluer ny volako tsy misy tsony donc tsy misy risque hoe andeha amin'ny brouette tsika andeha tsena mazava tompoko ary betsaka no milaza fa tsy afaka miala amin'ny communauté internationale sy bailleur de fonds isika io amiko dia anisan'le atao hoe fahantrana ara-tsaina dia za miteny amin'zareo apetraka hoe zao ny vahaolana hitanay ao anatin'ny 4 ora 2 tapitrisan'ny malagasy mihinantsasany fahantrany mihinantsasany izy ary ianareo communauté internationale na bailleur de fonds tongavy eto miteny fa tsy ny mpitondra malagasy no solotenanao fa manana anazy ndamosiny reo asay fitonga eto reo bailleur de fonds miteny fa tsy mety aminy io dia alao izy ifalatrika amin'ny vahoaka eo fa za tsy mahatoky an'izany hoe tsy azo atao zany io tsy teny zany ny bailleur de fonds azotsika atao malalaka tsara io mazava tompoko mazava aminay vitsivitsy eto aloha zay teny mianaka reto dia mazava tsara aminay ka engane mba ho azava amin'ny zay mihaino anao tompoko ka mba afaka ve ny olona tompoko miantso anao raha tsy mazava loatra aminy afaka miantso dia afaka manorotra amin'ny email hoy za hoe ny anjara briky ny tsirairay a dia manaparitaka ny ty hevitsy ty hoe tsy tokony very fanantenana ny malagasy fa misy vahaolana ao anatin'ny ray andro monja dia mihinantsasany fahantrana zavatra atao a mora ny fomba fanaovana azy mora amin'ny lafiny rehetrarehetra mora tsy mila vola ary mora satria décret na diti-panjakana dia mahavita azy diti-panjakana nametraka an'le flottement na ny midy diti-panjakana manafona an'iny diti-panjakana fotsiny mametraka hoe manomboka androany système taux de change fixe na vola tsy miovaova dia diti-panjakana amin'ny teny hoe akarina zato ny vola malagasy dia vita indray andro dia vita mazava tompoko tena manantena be zay tompoko hoe miena tokoa dia mapolisanjato ny fa efa mividinay malagasy rehetrarehetra dia mahafinaritra fa velom-panantenana be za aloha manokana tompoko asa reto zanako tanora reto akaikiko olona hitantanany orina reto tompoko dia heviny fa za dia finaritra be ho an'ireo tantsaha ho an'ny olona na piasa izy na tsy piasa na olon-tsotra izy na manam-pahefana izy na bebe oatra izy na reny oatra izy faly be atompoko raha miena tokotra ny fahefana vidin'ny malagasy misaotra indrindra anareo efatra mianada mianaka miresadresaka sy midinidinika ho ny mpiaino sy mipijery amin'ny falia croissance.com dia misaotra ny croissance.com no nampiatrano anay a non za nasainareo mampiatrano anay any anatin'ny internet ok donc mahavita be zany amin'ny zavatra velabelanao tao dia misaotra indrindra mandra-peo misaotra tompoko misaotra nareo